Toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Zay manana an'i Kristy ihany no voavela heloka. Zay manadino an'Andriamanitra dia handray ny tandrify izany. Araka ny voasoratra ao amin'ny Jeremia 3:15-20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: izany no lokanao, dia anjara voarefy ho anao, hoy Jehovah, satria nanadino ahy ianao ka nitoky tamin'ny lainga. Zay mibebaka sy manaiky an'i Kristy ho mpamonjy kosa dia ho voavela heloka. Araka ny voasoratra ao amin'ny Asana Apôstôly 3:17-30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aoka ho fantatrareo rahalahy fa izany lehilahy izany no hitoriana famelan-keloka aminareo, ary ao aminy no hanamarinana izay rehetra mino ho afaka mieloka rehetra izay tsy azo nanamarinana anareo tamin'ny lalàn'i Mosesy. Aelezo izany mba ho famonjena ny rehetra tsy hakanavaka e! Vavaka isika. Raio, omeo hery ireo olonao, azo totorony filazany tsara ho famonjena ireo mpiara-belona aminy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-peona tompoko.